Anisan'ny dingana tao fanatrarana ny tanjona eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany eto Madagasikara iny fanatarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato iny raha ny fanazavana nentin'ny minisitra Ulrika Andriatina. Araka ny fanazavana hatrany moa dia zahana ny ampitombo hatrany amin'ny iray tapitrisa any ho any ny mpizahatany hitsidika ny Madagasikara. Anne aina sainga avao misehatra ny fizahan-tany eto Madagasikara ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina eto amintsika hoy ny ministry ny fitaterana ary ny fizahan-tany Andriamatoa Ulrika Andriatina. Tafiditra midingana hatratrarana ny vina ampitomboana iray tapitrisa isa-taona ny mpizahatany tonga eto amintsika hatramin'ny taona 2024 ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina Ivato hoy ny ministra. Ny seranam-piaramanidina ny Ivato sy ny Nosibia efa tranavezany misy zany ezaka atao mba ahafahana indrindrindrindra manavao an'ireo seranam-piaramanidina ka ao anatin'izay ezaka zay dia ny fitadiavana anitarana zany na aeroport ahafahana mandray ireny fiaramanidina lehibe dia raha toka mandray ny fiaramanidina lehibe tonga miabetsaka zany ny mpizahatany eny tsy resaka fitaterana ihany fa mamelona fianakaviana avo tonga eto amin'ny Ivato zany izy ao ny resaka duty free, ao ny resaka taxi, ao ny resaka artisanat, eo ny hôtelier sy ny restaurant ka zany rehetrarehetra zany tokony misy zany ny vision ny vina zany tokony misy ny fiarahamonina amin'ny sehatra rehetrarehetra zay miankina amin'izay ka ny fanambia napetraka ny fitondram-panjakana dia ampiakatra mitahany fizahatany any amin'ny 1 million de touristes hatrany amin'ny 2020 ka manentana zany eto tokony hiara tovy fijery na ny mpitatitra na ny mpanjifa na ny sehatra zay miankina tanteraka ao anatin'izay. Ny fizahan-tany izay sehatra raha toe-karena faharoa mampidi-bola vahiny amin'ny tamin'nim-bola-mpanjakana. Mpizahatany 5 alina sy 3 hetsy no andrasana hitsidika amin'ny Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Ahina nefa ny sehatratra Madagasikara izany noho ny fisian'ny grevy lava reny tanterahan'ny mpiasan'ny zotra ny Air Madagascar.